Alléluia, alléluia. Mbola mamerina ny fiarabanantsika indray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a. Ao anatin'le fandarana baiboly teny velontsika iarahantsika amin'ny lehilahin'Andriamanitra ny révérend Dimy Andreasson. Mpitondra hafatra ihany afa tompo mihitsy no mananjavatra tiany ampitana aminao androany. Vavaka tompoky dado, tsara mpanao tsara matoky somarina, mandefa teny ianao, manorona ny finoanay, mampiona aminay amin'ny anjara voatendrinay, dia ny tsara indrindra indray amin'ity tontolo andro ity. Matoky loatra ianao raha io. Sotra fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Wow! Tsara mpanao tsara ny tompo matoky amin'ny lalana tenin'Andriamanitra ndraisantsika famorenam-pinoana androany dia raisitsika to Isaia 7:1 andininy fahasivy mbe folo, andininy fahavalo mbe folo sy fahasivy mbe folo amin'ny anaran'i Jesosy. Zao mivaky ny teny: ary aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Indro zao efa anao zava-baovao koa ankehitriny, dia efa miposaka izany, tsy halala izany va ianareo. Eny any anefitra no anaovako lalana, any amin'ny tany lao no asiko ony. Wow! Ty Andriamanitsika ty tena mahafinaritra be loatra. Halleluja! Tsy haiko ianao aloha tena lokonye, lokom-pifaliana mizara ny tenin'Andriamanitra anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra: aza misaina ny lasa na mihevitra ny taloha fa ny efa manao zava-baovao anao. Wow! Efa manao, efa nisy zavatra nataony, efa misy zavatra vita, misy zavatra tokony idirako sy idiranao. Tadio fa ny tenin'Andriamanitra, ilay toromarik'Andriamanitra maneho antsika ny sitrapon'Andriamanitra araka ny teny any Jeremia 7:20 ary hevitra tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana mba hananonareo antoko no avy mahafinaritra be. Wow! Mahitanao Andriamanitra fa ianao anisan'le olona tokony hiaina lay fiainana mahafinaritra be. Fa ny alohany idiranao amin'ilay fiainana mahafinaritra be dia zao: Andriamanitra tsy mba mandainga. Jaona 4:7-30 eto amin'ity fiainana ty hita fahorinareo, zany hoe isy ady isy karazany zavatra manahirana. Wow! Mety aretina, tsy fisina, fifandraisana, tsy fanananasa, tsy fampimbola, tokantrano mikorotana, zaza maditra, vady maditra, olana daholo zany. Fantoizin'ny tompony teniny: tsarovy fa efa nandresy reny rehetra reny. Inona ny hevitra zay teny zay? Ny vaholam-piainako sy ny vaholanao, raha ohatra ka mifanitsy amin'izay voalazako teo zany ny fiainanao, dia ao amin'ny Kristy ny misy azy. Ary misoran'Andriamanitra ianao fa Kristy sy ny teniny iray ihany. Jaona 2:1 tamin'ny voalohany dia nisy ny teny, teny dia niaraka tamin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ny olona mandray ny teny zany ho famarinany dia mandray ny tompon'ilay teny, Kristy Jesosy. Ny teny manoro lalana azy ary mitantana azy amin'ny tanakavara amin'ny famarinany ho any amin'ilay fihevitra mahasoso matsara. Dia hoy izy: aza misaina ny lasa. Fa inona ny eo amin'ny lasantsika eo? Lavitra an'Andriamanitra tsika, tafasaraka tamin'Andriamanitra no ny hitantsika dia tsy nahita ny tavany. Ny olona iray rehefa tsy mahita ny tavan'Andriamanitra na hoe tsy afaka manatrika an'Andriamanitra dia misedra karazana olana miendra maro samihafa, fa sofa marina ny tompo, sofa matoky ny tompo. Ahoana sisy zay manatona tsy mba misy ho lavika. Ianao zay mihaino io manan-danja loatra ompon'Andriamanitra ianao, mavesa-danja loatra ompon'Andriamanitra ny antom-pisianao, ary te hampiona sy te hampahitanao voninahiny izy. Voninahitr'Andriamanitra tsy hainy zao tao zao raisina, satria tsy fantany ny aviny fa ianao no men'Andriamanitra n'le esprit de révélation anao, le fanahy fatakarana mba ahafahanao mandray, ahafahanao miravoravo ary makatsirony amin'izany famarinana zany. Ny lasa atsika ry havana ty andresy no avintsika, fa no avintsika Kristy miaraka amintsika ny efa miteny Matthieu 20:20 ary ombo anareo mandra-patapitra zao to zao. Romanina 20:2 ary satria ombo anareo dia tsisy atohatra anareo. Dia epistiliny Jaona voalohany 2:7 anaka ary mandresy reny rehetra ireny ianao satria lehibe ny eo anatinao, Kristy eo anatinao, tenin'Andriamanitra eo anatinao no entinao mandresy amin'ity fiainana ity.
tonoko zany famarinana zany tonga fa taterahanao amin'ny fiainanao ka nininona ady nininona sedra nininona zavatra manahirana andalovanao a tonoko ny tenin'Andriamanitra norenetsika teo anapaka anjaka ao amin'ny fiainanao de ho lasa ny zavatra taloha tonga vaovao amin'ny fiainanao tonoko ny fanasitranana tonoko ny fanafahana tonoko ny vaholam-piainana amin'ny lafi-piainana rehetra tonoko isy fahitatsika fahitam-pity amin'ity herinandro ty ao anatin'ity volana ty de ny zavatra kinasy sy avenetra ho tanteraka soa de ho vita soa ny taratasy karakaraina na ny tribunaly na ny administration maro samihafa dia ho andreo zay mikasa nidina moa de tonoko todo soa ho lasa soa tafavenatra hatramin'ny tanjona samy tainy tompo a fianvoninahitra tompoko